Famatsimbola mahatratratrany amin'ny 3.70 faingo 7.30 sy roanjato tapitrisa dolara no nomen'ny mpinoidana Madagasikara amin'ny alalan'ny document programme pays ireo tetikasa voafaritra ao anatin'izany moa dia makasika indrindra ny fanatsarana ny fitantanana ifotony eo ihany koa ny fanjakana tsara tantana ny fanamafisana ny filaminana ny fampiavanam-pirenena ary ny fitantanana madio ny akon'izay ary hoentin-dravaka Randriamanalina eo amin'ny sariny Mamra Samuel. Famatsimbola mitetina 3.70 faingo 7.30 sy roanjato tapitrisa dolara no omeny mpinoidany Madagasikara amin'ny alalan'ny document programme pays tamin'ny 18 janoary teo moa nefa nahazo fankatoavana tamin'ny filakevitry ny mpinoidy tany New York ny programme pays ka nefara tamin'ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa teo amin'ny ministra ny toe-karena sy ny teti-pivoarana ny generaly Erland Ravelorso sy ny solotena maritry ny mpinoidy eto Madagasikara Ramatoa Fatima Samora. Io mpanany tetikasa ao anatin'ity programme pays ity ny fanatsarana ny fitantanana ifotony, ny fanjakana tsara tantana, ny fanamafisana ny filaminana, ny fampiavanam-pirenena ary ny fitantanana madio. Io programme pays io zany no raisina natao fandaranasa zay atao hoe masana lafiny efatra zay voalazako teo dia voalohany indrindra ny fitondram-pahefana sy ny fahaiza-mitantana iny fotsiny ary ny faharoa dia mikasika ny fitsarana sy ny fanjakana tsara tantana, ny fahatelo mikasika ny consolidation de la paix sy réconciliation nationale ary ny fahaefatra farany dia mikasika ny fandaranasa zay tokony ampitoboina kokoa ny transparence sy ny redevabilité. Reo fandaranasa lanitsika androany marina fa fandaranasa niarana tamin'ny plus fa niarana ihany koa ary nirofetina miainga tamin'izay ilayntsika zay hitantsika ao amin'ny plan national de développement. Ankoatran'ny ministera ny toe-karena sy ny teti-pivoarana dia mpiara-miasa amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa voakasika ao anatin'ity programme pays ity ihany koa ny ministera fitsinjaram-pahefana, ny ministera fitsarana, ny ministera ny teti-bola sy ny fitantanam-bola ary ny ministera ny tontolo iainana. Hoentitra moa ny fanaraha-maso atao mba tsy hisy ny fanodikodinana fampiasam-bola hoy ny fanamarindra Ramatoa Fatima Samora.